tsy tokony atakalo 4-4 raha fantatrareo fa tsy mety io re olona mijoroa farafaratsiny mijoroa nareo mitambarinareo mifandrese lahatra ao fa tsy hoe io ny teny maro anisa alao baraka maro anisa alao baraka iza tamin'ny maro anisa ny tena miaro an'io fanombanany tanàna hoe forfait tena 200 millions d'ariary ny etratrano tambarana raha manana trano fito ane zany le olona de 200 millions d'ariary nazo alaina farany aminy nefa fantatra tsara fa misy ireo trano lehibe avy be ireo anankiray fotsiny 200 millions d'ariary de tondroy molotra mihitsy avoay gazety avoay ianna sianna le solombavambahoaka tena miaro an'io avoay zay ny teneniko hoe tena manana ny lanjany ianareo ao anivon'io anteny miram-pirenena aza lanina fotsiny amin'izao io volavolan-dalàna volam-panjakana io fa raiso le adidinareo de atao vitanay fa tsy manao ino ty izy teo hoe mampiseho fotsiny hoe zay zao na zay zao tena toroyanay hoe iza le solombavambahoaka tena miaro an'izy io de alao iteo iza le mbola tsy nijoro iza le tsy tonga mivory akory nareo aneo laza mifampiaro hoe na ny tsy tonga mivory arine manahirina de lano azy le lalàna vola-panjakana am'le vola io zao tsika de andany vola be indray anafatra vary hybride avy any Chine de tena gaga mihitsy fa nga de tsisy malagasy mihitsy mahavita an'izany hoe masomboly de io resaka vary hybride io tsy maintsy tandremana be io satria mamono tany izy io raha ohatra ka tsy maharaka le akora ikarakarana azy dikan'izay zany tsika raha te araka le akora de tsy maintsy anafatra le akora any Chine foana de ho andevozina firenena raindray koa zany tsika amin'ny fambolena vary de eo mahatonga anay miteny hoe mitodi re olona manampahaizana malagasy mitodi fa ataotsika inona fotsiny ka reo université be da be atsika namoaka manampahaizana reo tsika ve de tsy atokony manapahaizatsika any ane le vina fodotry ny antoko ty tanindrazany andao mena manampahaizana malagasy le izy de andao anao étude 500 milliards sa 600 milliards d'ariary le izy ao anatin'ny ray taona tsy tadidiko mialatsiny fa zay vao tsy natadidy sifra fa ohatrohatr'izay le izy anafarana an'io masomboly vary hybride io ore olona raha menareo ny ray ampahafolony zany ny eny amin'ny seapampianarana de mety havita tsara amin'ny avansiny fa matokisynareo manampahaizana malagasy zany le atsony hoe fanoherina resahana hoe miabo zany ny atolotray vaolana ny atolotray zao ary zay raha lany be ny tanàna de tsy maintsy miara-miasa amin'ny manampahaizana malagasy io resaka olany rano misy eto amintsika io le ino ty izy teo plan d'urbanisation moa zany ilazantsika azy le ahafahan'ny rano mandeha sy ohatrany teo zao vao nandinika mihitsy zay ny teny mare masay rehefa nanao vidinany fotany de mahita le rano masazy de tena sady maloto no ny tena tady iotra ambony zany raha aviorina zany le izy de io zany ny tena izy amin'izy io makany ny rano avy aty tanàna de makao mare masay amin'ny faritra manjaka ray sy amody voniny lasa midina makany fa zao io zao lasa avo no le tanàna dikan'izay zany raha vao avy eny orina de le rano anaty mare masay enjera any am'le tanàna de teo zay nandinika teo de fampiresaka tamina hydrologue malagasy maromaro de hoe andao ijeritsika aloha analyse ijeritsika aloha amin'ny lafiny arabidana ohatrin'ny eo manamboatra an'izany centre de traitement na centre d'épuration zany hoe fanadiovana an'io rano io tsy voatery hosotroana satria misy maloto ao fa io zany tokony azo ahafahantsika manasa lamba ahafahantsika midio manadio tomobile amin'ny resaka fambolena sy fiompiana de io zany mila sitomana amin'izay zany io de diovana de alefatsika aloha io amin'izay de amin'izay mba mienahena kely aloha le niveauany azo atao mihitsy miteny rehefa tonga ny ririna de ajanona aloha zay satria sao de ritra indray le rano fa amin'ny fotoam-pahavaratra tokony mandeha zay centre de traitement sy épuration zay tokony atao manampahaizana malagasy fa le izy ane atao avany an-dafo koa le izy satria misy bizina be zany tonga de tsoroko hoe afarana machine avany an-dafo tonga de io de zao millions d'euros de zao zavatra vitany ray ampahazato ne io raha miara-miasa malagasy tsika inona ny olana tsy azoko hoe inona ny olana fa tsika eo ihany koa le bizina fa eo koa le tsy mahatoko malagasy malagasy tsy mahatoko mpitondra malagasy tsy mahatonga malagasy tsy mahatoko malagasy mahitsy amin'ny teny an'izany de io mampahantra atsika io tena mampahantra be atsika mihitsy ka mialatsiny afa ohatra ny entitra mihitsy amin'izay fanomezana lanja ny manampahaizana malagasy zay fa zay ny lakile amin'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara nanafatra ombitsika nisy fotoana tsaronareo tsara omby avy any ivelany andao raisitsika aloha fa misy miarahaba tompoko allo mba ampidina kely omby ateo azafady
Allo? Yantsokisa le miantso ary. Tena makasitraka an'le fanehoan-kevitra ao fa tena mahafinaritra fa ny zavatra mpangatahako mba iraisaina le malagasy hamotrika an'le zavatra tsy mety satria tokony ianao zany zao efa nahitana maro. Tena za aloha makasitraka an'le fanehoan-kevitra ao mihitsy. Tsotra tompo. Makasitraka tompo. 032 11 102 80 033 14 102 80 034 14 102 80 zay larana ahafahanareo miditra mivantana. Anisan'ny fanontaniana mipetraka foana ihany koa andre matotahina mahakasika an'ilay hoe ivo-toeran'ny tanora hoe misy miasanga amintsika aloha dia miaraba tompoka. Ie miaraba andre matompo betina feny tanàna. miaraba tompoka. Ie tsy teny inona fa litiava ty Andoharano fotsiny aloha. Eny tompo. Mampahery anao tahina. Tena hita mihitsy ilay vina hoe tena ilain'ilay tanora sy ilay mponina Antananarivo. Na dia ty Andoharano fotsiny ary ny tenanay a dia manaraka akaiky ny tetikatsanao rehetra. Dia mirary anao tafita soa ndray matotahina. Efa courage foana e. Misaotra tompoko. Misaotra betsaka anareo amin'ireny antso fandaniana crédit tena fantatray ny fitiavanareo ary eninay marina tokoa fa avany amin'ny faritra ataoko hoe tsy ao anaty fifidianana ianareo fa araka ny tenin'ny zokolatirika izay hoe betsaka koa manontany fa maninona zao vao manao fa maninona zao vao manao dia soa ihany moa izy fa nijoro vavolombelona misy horonan-tsara an'izany any nanamboatra rano fisotro madiotsika ho an'ny faritra any atsimo tsy nalatsaka be ny tanàna any atsimo efa matona maro zany dia naseho an'ny zokolatirika hoe izay sy zokolatahinany efa amapolo taona no niarany asa fa tsisy an'izany ary io moa dia isorana ny olona mijoro vavolombelona fa zava-dehibe ndao tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao? Efa tafiditra, efa maheno tompoko. Avy aty Be Tongolo ihany. Eny tompoko. Rehefa tafiditra mivantana ianareo tonga dia miresa avy hatrany vonoina ilay onjam-peo fa maheno anay foana ianareo fa aza miandra ny feo anay heverina ny amin'ny onjam-peo. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Faly miaraba anao zokotahina dia tena mirahasoa anao e. Miaraba tena mirahasoa anao efa fotoana lavalava tsika zay niaraka nanomboka tamin'ny etsika fotsy dia tena tapaka fa ilain'ny firenena tokoa ny fijoroanao amin'ny zavatra rehetra. Mino fa amin'ilay mitoraka ity dia Andriamanitra hitantana ny zavatra ataonao rehetrarehetra fa Antananarivo ihany fa Madagasikara ray manontolo mihitsy ny andandra ny tetikasa zay ataonao rehetra sy ny zavatra tianao atao amin'ilay firenena ka dia mankasitraka toy izy rahalahy fa volony za hiara-taon'ilay tana aminao foana. Misaotra indrindra tompoko. Mankasitraka tompoko. Sady miandry ny antso antsika hiverena kely mahakasika ilay ivo-toeran'ny tanora izay antonin'ny olona foana ny hoe ny olona ambany tanàna ve manao ahoana mahakasika an'io ivo-toeran'ny tanora io. Roanjato izy ankehitriny ny tanjona dia roanjato isaky ny boriboritany ary izy io dia hosokafana ho an'ny olona rehetra ny tsy tiako ilay fomba fiteny ambany tanàna ny tena marina ho faritra iva ary reny olona reny mahatonga zay faritra iva dia satria iva misy ilay faritra dia mora tondraka ny rano izy le fiteny ambany tanàna mantsy lasa ilay olombelona ny eritreretintsika hoe avo sy iva diso azany faritra iva reny ka rehefa ahafahantsika ny rano dia tsisy faritra iva sy faritra avo zany tsony ka itsika tsy tokony hifametraka mihitsy fa samy hafana fa malagasy samy malagasy izy reny maloto fotsiny ny toerana iainany tratrany rano dia izay mahatonga azy sahirana dao aloha raha isika efa misy nyandro. Miaraba tompoko. Allo, salama tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko fanira avy aty Be Tongolo any tompoko. Eny tompoko dia nirevitra kely momba le mahita an'ilay fanekevitry ny artiste be dia be ao anaty Facebook manohana ny Monsieur Tahina Razafinjoel. Eny tompoko. Eny tompoko dia mba te hiteny aho hoe maninona raha mba asiana hira kely amin'ny farany faratomboka amin'ny propagande. Eny ary tompoko voaray ny fangatanao ary misaotra anao amin'ny soso-kevitra satria tsorina fa tsy anao rery fa
fa na reny artista namana mpiaradia amintsika reny ary mangataka mihitsy zay a mba manana fomba ahafahanay a maneo hevitra tsy maintsy mijery reo mpiaramiasa kotsika nefa amin'ny lafin'ny fanamafisam-peo satria zahay de efa nivonona mihitsy ny hoe tsy andany vola am'izany satria aina izy ity teneniko anareo fa maty ane le zaza tratra ny ady politika moa ny ilazako an'ireny satria raha nanalan'le ranotao manalitsika de noroantsika zany hoe mialanareo fa asan'ny fanjakana foibe io de nitondrana polisy mipoaka mibasy tao andramanalina satria tsy nanaiky le olona satria aina ny resaka de navela teo moa zany rareo satria izy miaraka amin'ny basy a nrehefa nandeha ny fotoana tsy natao nininina akory le izy a de tsy maintsy veriny zay nanao azy ndrisy fa nisy zazamaty tao avy eo a izay le teneniko hoe raha ohatra ny tsika mifanometanana ka analan'ny rano eto Antananarivo atsika candidat reo afaka ny ranona Antananarivo eo tena anao fotsiny zay zao nividy motopompy andao ataotsika hoe roapolo fokotany a tena sahirana amin'ny rano eto ary ny olan'ny rano eto aleo diniatsika tsara amin'ny lafin'ny teknika ny olan'ny rano eto de io C3 le canal le C3 io zay miaraka amin'ny projet produire 3 izy io mbola tsy ho vita raha tsy amin'ny volana jiona 5 raha ho vita ary efa tara ary zany mandrapahatonga an'izay zany aloha de ho tsetsina foana ny faritra iva amin'ny rano maloto sy ny rano rehetra inona ny vahaolana olombelona ty ainy ty tsy maintsy mijery motopompe tsika aloha de zay natonga nay nanolotra an'ireny motopompe anankiroa reny amin'ny faritra iva izahay nanao roa 2 millions d'ariary ngamba sa 2 millions 500 mille ariary ny ray de andao ane saintsika fokotany roapolo ny milana izy eo fokotany roapolo ampitombotsika 2 millions 500 mille ariary 50 millions d'ariary zany 50 millions d'ariary zany inona ny olana maninona raha reo candidat milatsaka reo andao iary vidy motopompe tsika anavotana any amin'ny malagasy andao mba mila mamy soa ny firenena de gaga fo andao ary raisitsika miaraba tompoko allo ny tompoko raha tafiditra ianao Jacqueline Tahiry agaraba amin'ny Premier miaraba tompoko za zany a mba tia amaly kely an'le madama le miteny teo aloha za zany le hoe hitanao le resaka hoe loko hoe orange sy ny rehetrarehetra io eny tompoko za zany a araka ma kristianina ana zany sy amma fifoazana ana mampiandry ana de tsy tokony ho tonga any amin'ny fifandrafin'ny samalagasy a amin'ny resaka loko zany tsika voateneny eny amin'ny anao mandeha fa zany tsy ohatrany hoe tsy tiako be zany miainao an'le izy fa ohatrany hoe miaro lainga le izy zany de ohatrany hoe tsy tiako zany le izy mifatafako anazy izy ngamba ataoko hoe mitovitovy foana amiko a fanabeazana le izy saotra anareo rehetrarehetra hoe milatsaka navitanytanànana Antananarivo ty de nirina aminareo koa mba hoe anavitra amin'ny Madagasikara fa le izy zany ohatrany hoe tonga any amin'ny fifandrafinina tamin'ny malagasy le izy tsy mety fa rehefa hoe manohana candidat ianao za zany tsy mety resaka politika za tsy koa zany resaka politika zany za tia topy za makafy topy makafy anareo fa za tsy misy resaka politika fa ny angatahako fotsiny a aza to tonga any le fifandrafinina tamin'ny malagasy le izy de tsy haiko hoe kristianina ve sa tsy kristianina fa raha mofonaina ny vakiko tao am-piangonana Androany tamin'ny asa-pifoazana sy ny toriteny a de ny ao amin'ny Jakoba de tiako mba ho vakiny zany a le Jakoba 3 13 à 18 de hitatsika tsirairay eo zany le tsipirian'le izy fa za zany ohatrany hoe tsy tian'le fifandrafina ty a zany tokony hoe vavaka ho amin'ity firenetsika ty zany tokony ataotsika malagasy de mirary anareo zany mba ho tonga eo amin'le toerana de mba manasoa le tanàna zany zay zany a mba fangatahako sy faniriko eny tompoko misaotra tompoko makasitraka anao manjony onjam-peo a makasitraka anao koa amin'izany teny feny fahendreny zany tsy sanatria amaly anao amin'ny mampiandry anao fa zava-dehibe ny resaka ao teo a andao raisika aloha ny antso manaraka miaraba tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao somary miteny mafimafy kely ianao fa ratsiratsy le fifandraisana salama Tahira miaraba tompoko Tahina Razafindrela eny tompoko raha voatery rehefa navoajanary eny miaraba tompoko nya zany a manisy otrano a manontahina Razafindrela satria
amin'ny rapitra izay perana dia marisy lahatra tena tanora tapaka anatsy mbola manana 7 minitra mialatsiny fa tapaka antenaitsika hoe iverina raha ohatra ka raisina indray aloha ny atsy manaraka miarama tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao aza miandry ny feo anay ny amin'onja-peo anareo fa rehefa miditra mivantany anareo dia tonga dia miresaka rehefa voareny ny antso mbola manana 9 minitra isika miaraka amin'ny andriamato tahina miaraba tompoko salama tompoko miaraba tompoko miarako taotrany tandovata eny tompoko miaraba ny vahiny tompoko miaraka farakely fotsiny hoe masoko ny azany mandeha eny amin'ny toerana rehetra eny masoko mihitsy ny amin'ny mahita fa tena mahafinaritra le zavatra hita aloha tena asa le ataonao sady fanabeazana ny tanora mihitsy le izy tena toy izy fa tena mahafinaritra asika fotony ohatry eny mihitsy ny tena ilain'ny vahoaka zany fa tsy le hoe valala eny an-danitra eny na sinasira loatra ny teleferika raha atao inona moa nefa ny lavaka sy ny rano raha tsy afaka fa dia mahereza zoka makasitraka tompoko tena voalazanao mihitsy le resaka fanabeazana satria rehefa mandeha eny rehetra eny zay dia mbola betsaka ny olona mitena izany t-shirt manomezakely anamboarina ny rova dia tena manazavy zay reny napahatra atsika mialatsiny afa mahitsy akanjo rovotra afakerinandro ve no andeha anaritsika amin'ny fahasalamany zanatsika tsy aleotsika ve mieritreritra asa tsy aleo hoe mieritreritra asa tsy aleo mieritreritra zavatra maharitra fa itsika ane rehefa miasa manadio ny tanànatsika zay le hoe asa maharitra tsika ihany ny asa hanadio anio inona zavatra misy tsika zany tsy mahazo manao an'izany hoe fanabeazana taopitaona zany hoe tonga dia tsika miteny hoe beazana nareo fa zao rehefa ny olona ihany manadio ny kanalina dia izy ihany miaro ny fahadiovan'io rehefa avy eo azonareo le hoe tamberina ndraikitra apetraka amin'ilay olona ary raha ny fomba fiasa zany ne reo firena europeanina tavaratra Europe du Nord moa filaza azy manao an'izany ne reo ary indrindra koa reto koreanina tatsimo reto manao an'izany ne izy zany hoe tsika zany rehefa mijery an'ireo firenendehibe reo dia mianatra lesontsika misy zavatra hita fanety dia zany nafahantsika nahita an'izany hevitra zany hoe andao omena tamberina ndraiky reo olona eo zany hoe sady omena asa izy no mahalala ny lotsiny eo aminy antso farandraisitsika ary miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko allo maheno efa tafiditra ianao ie za zany mpianatra monsieur Tahiny dia mba saika mba meriteny kely satria feno ny fora ohatra hoe mba olona tafitanao zao no mba isorana dia mamerina fisorana hatrany raha mise dia irinay koa mba hoe raha natafitanay ianao dia mba irinay koa hoe mba ho tafitanao mila hoe leader zany eto amin'ny firenetsika dia mirarosoanao koa mba tafita rehefa natafitanay dia mba tafitan'ny firenetsika dia misaotra tamin'ny teninao rehetra amin'izay hoe aza mora kivy fahotana fakiviana dia misaotra betsaka dia manatena trany ny fampandrosoana satria ianao zany natao hoe leader amin'izao leader dia makasitraka dia mirarosoa be dia be raha amin'izay misaotra tompoko misaotra tompoko misaotra ny mpianatra ny zavatra tsy azontsika donoina dia ny mpianatra dia mijanona treo amin'ny mampianatra azy ny asan'ny tena fa efa mitondra ny anaran'ny tena ndray rehefa mandehandeha ka dia maniry sokoa azy satria zava-dehibe ny zavatra hoentiny eo amin'ny fiarahamonina mbola andao tsy andray ihany fa mbola manana 3 minitra isika miaraba tompoko verina kely ihany misy rivo vateakady eny tompoko farany resaka faritra iva eny tompoko tenenana ny hoe ambany tanàna ny faritra iva kosa tsika tsika faritra iva tokony mba mianatra koa tsika manajana atao hoe fahadiovana satria ny fahadiovana io miankina amintsika ihany tsika tsy ankina foana amin'ireo lehibe ireo fa tokony manana toe-tsaintsika manadio any tanànatsika zany hoe ny olana mantsy rehefa misy évacuation dia repotra foana nefa ntsika mandoto ny tanàna foana manarinary fako risy atsika tokony mba hajaitsika zany ny lalàna rehefa tokony manary fako
dia arina any amin'ny zavaboary na lavitra io na akaiky dia tokony izay fa tsy hoe mieritreritra fotsiny atao aty ny évacuation dia alefa daholo dia lafa mikorotana ny tanàna iva rehefa avy eo mampalahelo. Resaka fitezahana psikolojia zany tiako tenenina amin'izay. Izay angamba ny tena hitako solution priorité angamba ny filazan'izay ho antsika tanàna iva. Mba mila manana éducation zany tsika hoe manadio tsika ny tompona andraikitra voaloha fa tsy ankina amin'ny any ambony foana. Zay zany mba tiako tenena farany. Misaotra betsaka tompoko. Misaotra tompoko voateninao angamba le teny amaranako azy hoe tsy misy fandrosoana tsy miainga amin'ny fanabeazana. Rehefa tsy fanabeazana no iangatsika dia aza manantena fampandrosoana. Rehefa tsy hiara-iasa amin'ireo olona manampahaizana ny firenetsika dia aza manantena fampandrosoana. Fa nofinofy resaka daholo ny ambiny. Raha misy antsoray mbola azontsika raisinay. Miarahaba tompoko. Salama tompoko, misy Arjona avy aty Ambohipo-tanàna. Miarahaba tompo. Efa mirary soa ny Monsieur Tahina Rajafinjoel. Dia engany ianao hita méthode. Ny tena olana zany le eo amin'ny lafin'le fahaizan'ny malagasy mandray fitezany. Izay ngamba no tiako ambara fa dia mahita méthode rahalahy zay. Misaotra tompoko. Maro tokoa nareo manome hevitra anahy mihitsy hoe tsara le hevitra fa tsy ho zaka ny faritra iva, tsy ankehitriny amin'ny teny aminareo jereo reny horonan-tsary avoakantsika amin'ny tambajotro reny fa tena azo le olona le izy rehefa tenenay nareo nomena asa anadio ny tanànareo tonga dia madio azy io ary sarotony azy ry zareo. Tena mazika ny tenenantsika azy, majika hoe reo olon'ireo afaka mandray reo olon'ireo. Fa izy kosa tsy azo ambanina. Zay ny mahatonga amin'ny teny ny faritra iva maiva azy dia ny altitude ny faritra le iva dia mora tondraky ny rano. Ndao tsika mbola andray antso ihany raha mbola misy militra kely. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Sasany ny ponina eto Antananarivo ihany. Eny to? Fomba irary soa fombiazana ho an'ny Monsieur Tahina zany amin'ny fianana izay atao sy ny tanjona rehetra tiana atao. Dia mirary soa anao dia Andriamanitra ny tatana fisimpona ary an'olo tena mandrasarivana amin'ny fikasana rehetra hanarenana amin'ity firenena ity. Dia misaotra indrindra tompoko. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra angamba tonga ny fotoana na dia marina ary fa maniry foana ifanerasera amintsika hitantaranareo ny olana. Za io dia tsy miteny aminareo fa misaotra anareo papahery fa aza misalasala koa nareo raha manana olana raha manana fanontaniana manitikitika. Zay tena hoe tsisy afenintsika. Ary izao fandarina ataontsika izao raha sitrapon'Andriamanitra dia ho averintsika indray ny sabotsy maraina ataontsika en direct ihany koa na eto amin'ny radio na amin'ny Facebook sy ny rehetra. Aza misalasala mijoroa manontany fa any aminareo no amahantsika ny vahaolana. Ianareo koa anisan'ny tompon'antoka amin'ity firenetsika ity amin'ity Antananarivotsika ity. Raha misy antso farany dia izay angamba dia ametraka velomitsika. Miarahaba tompoko. Tompoko. Dia miverina kely le madama teo. Maninona raha siana ora mba hiarahantsika rehetra mivavaka mitondra le fifidianana mba omeny Jehovah ny Tahina Rajafinjoel ny mamera satria za manana finoana ngeza be hoe Andriamanitra na pilatsaka anao teo ho amin'izao toeran'izao dia andao hoentintsika mbavaka mba asio ora rery olona ry zalahy mba hitondrantsika mbavaka ny fotoana io fa tena miainao ny programa nasanao fa tena tsisoky ihany na dia kely baravety azy ary tena hita mihitsy ianao hoe kristianina. Misaotra tompoko. Misaotra tompoko. Izay no teny ary teny lehibe raha misy antso angamba ho ajantsika amin'izay teny farany lehibe izay teny izay hoe an'Andriamanitra ny fahasoavana rehetra. Zavatra ataontsika izao dia ezaka ary faniriana fa izy no tompon'ny fitantanana ary izany vavaka ataon'izany dia tsy kely fa lehibe. Ary eto dia miteny hoe alaminy tokoa ny fotoana
asio fotoana ifampivavahana ho an'ny firenena tsy itsika no andeha andidy azy hoe itsika no lanina fa andaontsika hivavaka ho an'ny firenena dia izay mahasoany firenena ain'Andriamanitra marobe mantsy olona mitaitaina amin'ny alabato mitaitaina dia izy komantsy azy hoe izao ametraka délégué tsika isaky ny barao-pandatsaham-bato roa ary mbola nisy fanaraha-maso an'ireo ekipany délégué reo koa satria fantatra tsara mihitsy fa misy ekipana indray mividy an'ireo délégué atsika fa na izany ary Andriamanitra no miandro vato ka tsy hanafangaro fivavahana sy ny politika tsy hasanatriavina fa tsy maintsy apetraka koa ny finoana amin'ny toerany mahizy azy zay fa dia makasitraka antsika rehetra ny eno sy ny tafa ianareo kosa fatako hoe mbola hanoy za sy ny adidy moa mbola maro ihany fa dia misaotra antsika rehetra ny eno misaotra antsika rehetra ny hiditra ary manantena iona tsy hoela amin'ny alalan'izao onjam-peo antsika izao sy ny tambajotra serasera misaotra tompoko manapetra ihany ny fotoana ombako manana ny fisaorana antsika mpiandretrarehetra izay nametraka ny fanontaniana ary nandrarosoa sy nitondra resaka rehetra ihany koa dia akasitrahantsika ihany koa Andriamatoa Tahiny Razafinjoelina izay kandida ho ben'ny tanàna Antananarivo tonga ny vahiny no vantana teto ny ezaka namaly andreo fanontanianareo rehetra ireo mankasitraka tompoko